Voarakitra tao anatin'ny tatitra izay navoaka ny sampandrara malagasy miady amin'ny famotsim-bola fa maro ireo eloka fototra mifandraika amin'ny tsenam-panjakana. Maro ihany koa ny manao ilay antsointsika hoe prête-nom raha ny fantatra ary mitondra fanazavana mahakasika an'izay moa ny tale général ny ARMP. Ao anatin'le marché public moa zany ny fantaniana metrahanareo an'le fantaniana dia izao zany dia zavatra miseho arak'izay hoe misy le olona manao prête-nom. Rehefa mandeha zany le appel d'offre dia misy olona anankiray miseho dia milaza hoe izy ny anao an'le marché dia mandeha ny processus rehetrarehetra dia izy mahazo an'le contrat nefa rehefa adiniana ilay izy dia tsy izy no tena tompon'le contrat fa misy olona miafina any amin'iny olona miafina iny zany tena mandeha le vola dia manina ilay izy ny tsy hita amin'ny passation de marché mariako fa ny aty amin'ny passation de marché ny zavatra jerena zany dia hoe inona daholo ny dossier misy dossier zany jerena ao anatin'ilay évaluation an'le offre an'le olona dia anisan'izany ny carte d'identité fiscale izay sifa zay no miteny hoe mahazo na tsy mahazo manao marché le olona ao anatin'ilay zavatra ataony ohatra hoe fourniture marché informatique ohatra dia afaka manao informatique be hoe sa tsy afaka zay zany no jerena aty amin'ny passation de marché fa rehefa aveo kosa zany ny hoandry zareo kosa zay zany aty amin'ny samifina zay moa miara-miasa ihany aty amin'ny samifina kosa indray dia hitan'zareo any amin'le transaction an'ilay rehefa azon'le olona le vola dia misy transaction financière any zay milaza hoe aveo amin'ilay fournisseur soit disant A izy dia mifindra any amin'ny olona B dia mifindra any amin'ny olona farany zay any vao mipetraka le vola dia any zany ahitan'zareo tratraran-jareo an'le transaction financière tratraran-jareo misy blanchiment tao anatiny. Ny lalàna mifehin'ny marché public dia mipetraka mazava tsara hoe mara-dalàna ve ireo olona ireo zany hoe manana le carte d'identité fiscale aveo ohatra ireo olona ireo hatreo zany ny an'ny marché public fa tsy afaka mihoatra izy hoe tena io olona mihitsy ve ny vidiny io satria amin'ny fotoana da marihiko tsara fa amin'ny fotoana ny defasany an'le offre dia tsy fantatra mihitsy hoe izy ny azo an'le offre ka tsy afaka hiteny ny marché public andao tanontaniana ny samifina hoe tena hita ve le olona sa tsy izy zay zany le izy dia le ireo autorité contractante ireo zany dia mijanona eo amin'le hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ho nivoan'ny situation fiscale an'le olona sa tsy